Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Amin'ny anaran'i Jesosy, miraha firam-baovao ho an'i Jehovah, miraha ho an'i Jehovah ry tany rehetra. Miraha ho an'i Jehovah, misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Amen. Vavakintsika tompoko. Hira sy ankalaza no voninahitra ny anaranao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tratry ity maraina ity indray. Miarabanao mpanetretena ary ray manoroka ny tongotrao masina noho ny fahalehibiazanao sy ny fiandriananao. Sotra indrindra ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay mariky ny fitiavanao sy ny famelan-keloka aminay tsiraray avy zany. Tonga ny fotoana izay indrenesanay sy azahoana hery amin'ny alalan'ny izao vatsim-panahy izao ko adino ny fanahinao masina amin'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano, amin'ny isam-pianakaviana ary dia sokafo ny fonay amin'ny alalan'izany fanahinao masina zany Jesosy ahaizanay mitahiry ny teninao, ahaizanay mampiatra ny teninao eo amin'ny fiainanay ka ahitanay vokatsoa izany teninao izany. Dia mitenena mandrakariva Jesosy amin'ny alalan'izao mpanomponao izay nampitondrainao ny hafatra izao ka ho voninahitry ny anaranao reriana ny teny izay voambara ary dia aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, fiadiana fahanay mamakivaky izao fiainana izao. Aleluia. Amen. Miarabantsika rehetra indray tratrizao maraimba voazao indray ary mbola mariky ny fitiavan'ny tompo antsika tsiraray avy no mbola natoy izao antsika. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Toa sy ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ny omba antsika tsiraray avy. Ny vatsim-panahy izay hoentina amintsika amin'ity maraina ity dia amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia toko faha-efatra amby dimapolo, andininy faha-fito ambin'ny folo. Esaïe chapitre 54 verset 17. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika amintsika amin'ny lohateny hoe tsy hakasika antsika ny asan'ny fahavalo. Tsy hakasika antsika hoe ny asan'ny fahavalo? Betsaka ny olona tsy mino na dia ireo milaza fa kristianina na mino an'i Jesosy Kristy tompo fa ho tanteraka sy marina tokoa io teny izay nolazain'i Jehovah tamin'ny Isaia mpaminany io. Amin'ny ara-panahy sy izay tena kristianina mpakatoa marina dia samy miara-manaiky isika fa ny tanjon'ireo fahavalo izay iraisantsika sy iarahantsika mahafantatra miseho amin'ny endrika maro samihafa izy ireo dia mitady ny ahalavo antsika ary ny tsy hano izantsika ny ady amin'izy ireo eo amin'ny lafiny isan-karazany. Tahaka ny nataon'izy ireo nakafanan'i Jesosy Kristy tany anefitra dia tonga koa ireo fahavalo amin'ny fotoana izay mamety azy hitarika antsika hanao fahadisoana, hilatsaka ao anatin'ny fandrika ratony. Jesosy Kristy dia naharesy azy ireo tanteraka ary tsy nakasika azy ny velam-pandriky ny fahavalo. Voasoratra izany ao amin'ny filazantsara Lioka toko faha-efatra, andininy faha-telo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nahatapitra izay fakapana rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha. Izany hoe tsy natohatra ny herin'i Jesosy Kristy tompo ny devoly izay nitondra fakapana teo anatrehany an-kade ny alamaina. Mila tsarovatsika fa ny fahavalo dia miandry tsara ny fotoana, isa-tsekondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro, ny andavona ny mpino. Mandefa ireo zana-tsipika feno poizina izy eo amin'ny lafim-piainantsika. Manamafy ireo lainga samy hafa, hatonga ny fotsika hisalasala, hatonga antsika tsy ino, tsy hatoky ny fandraisan'Andriamanitra andraikitra eo amin'ny fiainantsika. Iza tamintsika reto izay miano izao vatsim-panahy izao moa no tsy efa ny saina sy ny arany-sany? Milaza mihitsy ary ny sasany hoe tratran'ny zana-tsipika sy ny velam-pandriky ny fahavalo satria tsy nanana hery nandresena azy ireo. Malemy aho. Dia nanatanteraka ny sitrapon'ny devoly sy ny satana. Androany ny tenin'Andriamanitra
dia milaza amintsika mazava tsara fa ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsisy ambinina. Tsy midika akory izany fa tsy hiatrika fasairanana na olana ianao. Tsy midika izany fa tsy hisy ny fakapanahy, fa ny teny fampanantenana kosa dia milaza mazava tsara fa ninona fiadiana hoentin'ireo fahavalo amelezana anao sy andavonanao dia tsisy ambinina izany. Tsy akasika anao akory izany rehefa miraikitra amin'Andriamanitra sy mifikitra amin'i Jesosy Kristy Tompo ny fonao ary miaina amin'ny teniny sy mino azy ianao. Tsaroa fa ny andininy tsirairay voasoratra ato anatin'ny Baiboly dia misy hery mahagaga eo amin'ny fiainantsika rehefa inoantsika sy ambarantsika ampinoana. Miaraka amin'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta dia minoa fa mahery ianao araka ny voasoratra amin'ny epistiliny Jaona 1:4 tapany B, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Ny herin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta eo amin'ny fiainanao dia ahavita zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anarany no iainanao zava-mahagaga maro samihafa. Ny anarany koa no azahoanao valim-bavaka araka ny sitrapony. Ary avy amin'ny anarany no andraisanao ny fampiononana sy ny fampahirezana ao amin'ny fanahy masina. Aokarisika manomboka amin'ity andro anio ity indray, atoko ny fitiavany sy ny heriny izay nomeny antsika, atanteraka ny teny fikasany ka tsy akasika antsika ny asan'ny fahavalo. Dia iaino, ampiaro izany tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Isaia 45:7 manao hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahitra. Izany no lova ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko Jehovah. Ho tanteraka amintsika tsirairay avy anie izany tenin'Andriamanitra izany, ka tsy akasika antsika ny asan'ny fahavalo. Hivavaka tsika. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny teny fampanantenana izay nomenao anay amin'ity andro anio ity. Nampitondrainao ny mpanomponao Jesosy, ary nampitondrainao ny Isaia mpaminany. Fa dia ho tanteraka aminay tokoa ny Jesosy fa tsisy ho ambinina izay asan'ny fahavalo, izay fiadiana rehetra izay mitady amelezana ny reto mpanomponao izay matoky anao. Ary izay lela rehetra manameloka ny reto mpanomponao ka tsy araka ny sitraponao, dia ny herin'ny fanainao masina no anafiranay mba handresenay lahatra izy ireo amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, mba hisehony ny fahamarinanao sy ny voninahitrao. Ary dia fantatray Jesosy fa manana lova lehibe izahay rehefa miaraka aminao, satria izany anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta izany no miteraka sy mitondra famonjena, mitondra fahagagana, mitondra fampahirezana, mitondra fandresena maro samihafa eo amin'ny lafim-piainanay tsirairay avy. Dia matoky sy mino izay Jesosy fa ho tanteraka aminay izany teninao izany, ary tsy akasika anay ny asan'ny fahavalo. Ny fonay kosa dia ho tafatoetra mahatoky ao aminao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Matoky anao izay ry Tompo sy Andriamanitray satria ianao lay mpahary anay. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mahirezaka mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Andriamanitra no momba antsika, amonjy antsika ka hiady ny adintsika. Ho tanteraka tokoa an'izany eo amin'ny lafim-piainanay tsirairay avy. Ho anao kosa lay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay mpiady tsara, ny dera sy ny aza ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.